ny mpanompon'Andriamanitra zay tondrany afatra eto dia ny pasteratsika André Midona Antry ny fo Mino Arlala zay pasteratsika avy eo Manjakandriny resika amin'ny tiafatana izy androso ety anoloana. Atao mafy ny tehaka tsy hoe ho azy fa ho an'Andriamanitsika satria andray hafatsika. Alléluia. Alléluia. Ny voninahitra dia omentsika an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Miarahaba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny tompontsika mbola afaka iaino ny teniny. Misaotra ihany koa indray aman-dreny Papadolo Famivady izay manome anazy zao fotoana izao fahako mizara ny tenin'Andriamanitra. Ny tompony ta azy sy hitantsika rehetra. Amen. Andehantsika hivavaka fohy dia pita sady amin'ny fampianarana satria le zava-dehibe loatra ny fampianarana izay ho zaraina amintsika ary tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahintsika hivavakantsika tompoko. Misaotra anao zay ry Andriamanitra io. Andriamanitra ianao, rainay ianao, mihevitra anay ianao, manana izay manana anao. Ankehitriny izay dia iaino ny teninao, inty ao androany fantsopitahina, fantsopagaganao, fantsompanasitranana, ho fantsompamonjena koa manaiky Andriamanitra ampiasainao. Aza vele teny ohatra, aza vele teny latsakao. Mitenena amin'ny alalako androana ary manaiky afana masina, ampitenenao vangio fon'ny olona izay miaino ka son'ny olona izay miaino miala ny devolim-pamitaka, miala ny fanahy mandainy, miala Satana tsy mahazo manakera amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Andriamanitra fa ampianatra anay ianao fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andehantsika jery tenin'Andriamanitra avy hatrany ao amin'ny Efesiana 2:9. Fakitsika rehetra ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Efesiana 2:9 iray tsangana ary tsika tompoko. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Aleluia. Samy maso ny toerany tompoko. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny fototra azahoantsika famonjena hoe inona sy avitaiza no nahavovonjy antsika amin'ny maha-kristianina antsika ary ahoana no nazahoantsika ny famonjena. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny fahasoavana no namonjena antsika amin'ny finoana. Aleluia. Fahasoavana. Fahasoavana. Dao merintsika rehetra hoe fahasoavana. Aleluia. Fahasoavana. Avy amin'ny fahasoavana no namonjena antsika. Na ihany koa hoe no miantoka ny famonjena antsika dia ny fahasoavana. Tsy avy amintsika ozy fa amin'ny finoana. Amen. Ahoana ny fahasoavana amin'ny finoana io lazainy Jaona. Jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy zany amafisany tenin'Andriamanitra io fahasoavana io ny Jaona 1:17. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eto tenin'Andriamanitra dia mbola manamafy ilay nivakitsika teny am-boalohany hoe izao famonjena ny miantoka ny famonjena antsika na hoe ny mahavovonjy antsika hoe inona ny mahatonga ny olona ho vonjeny, avy aiza ny mahatonga ny olona ho vonjeny, inona ny mahatonga azy ho amin'ny famonjena dia ny fahasoavana. Fahasoavana avy amin'ny finoana izay lazainy tenin'Andriamanitra fa tonga izy io fahasoavana io zony Jaona teo tonga tamin'ny alalan'iza, tonga tamin'ny alalan'iza, tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
fa eo amin'ny tapany ambony amin'ilay jaona dia laza izy hoe ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy fa zavatra tsy mitovy ireo, ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy. Tsy hoe fahasoavana ihany fa tsindriana sy ny fahamarinana, ny ampahamarina eo anatrehan'Andriamanitra, ny ampahamarina anao eo anatrehan'Andriamanitra zany dia tokana ihany tia ny fahasoavana. Amen, amen. Ny fahasoavana tsindriko izay ny atonga antsika ho vonjena, izany no mahatonga antsika voavonjenao noho ny fahasoavana. Ary lazain'ny Jaona fa tsisy idiran'ny lalàna mihitsy ilay izy, fa ny lalàna ozy dia tamin'ny andro Mosesy, fa ny fahasoavana dia nomena tonga amintsika sy ny fahamarinana, zany hoe olo marina isika noho ny finoanan'i Jesosy. Amen. Tsisy afaka ny ampanganao ntsony hoe very ianao satria ohatra tsy manaja ny lalàna, fa voalaza ny tenin'Andriamanitra eto fa ny famonjena fahasoavana sy ny fahamarinana zay lazainy teo amin'ny Efesiana, fa ny famonjena ihany koa dia tonga. Amen. Tonga marina isika rehefa tonga tao amin'i Jesosy. Halleluja. Izany manamarina antsika. Raha tonga zany tsika amin'izao zany zao dia ny antoka lehibe ao anatsika apetraka ny fanahy masina rehefa nino an Jesosy tsika, tsy any an-danitra moa zany voatsapantsika hoe ny avao hita koa hoe ao anaty lista eo vavady avao hijery afisy hoe ao asatsy ao, fa eto isika riavana dia manana zany assurance zany, ary izany ny anatonantsika an Jesosy mandra-pialantsika eto amin'ity tany ity, hidirantsika ao amin'ny fampianaran Kristy mba hananantsika antoka tokoa, tsy ho tonga ny ratsy izay vao hanana antoka, fa eto atany amin'izao mbola mampiratra ny masontsika, tonga saina conscientsika dia mahatsapa hoe eniko mihitsy fa izaho manana antoka ho any an-danitra. Eny ny fanahiko araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanahy dia miara-milaza amintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Halleluja, halleluja. Tonga ozy izy ny fahasoavana, tonga ozy ny fahamarinana sy ny fahasoavana amin'ny alalan'ny Jesosy. Tsisy fanampiny hafa io fa ny fananana an Jesosy, ny fanarana an Jesosy, ny fitoeranao amin'i Jesosy, izany ihany no mahavonjy atsika. Amen. Ozy ilay Efesiana hoe ny fahasoavana namonjena anareo, ny fahasoavana namonjena atsika. Amen. Milaza izy fa teo aloha dia nisy natsoina hoe lalàna izay nentin'Andriamanitra ny taizana ny zanak'Israely, fa naninona moa Andriamanitra nanapa-kevitra 2019-2020 mantsy mahery kely izay ny tantaran-tranga teto amin'ity zao tontolo zao ity. Nanapa-kevitra Andriamanitra fa ho alefa Jesosy tonga ny fahasoavana, nandefa ny Jesosy izy. Nanapa-kevitra Andriamanitra tao an-danitra ray Jesosy Kristy sy ny fanahy masina, fa ampidiana eto tany Jesosy, satria zava-nisy dia zao ireo olona teo alohantsika ny vaninandro zany vanim-potoana teto amin'izao tontolo izao dia Mosesy sy ny zanak'Israely, ireo ihany no olon'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoana teo amin'ny testamenta taloha. Ary teo anatrehan'izany dia nandefa ny lalàn'Andriamanitra izay ho fitaizana mariana fa tsy ny didy folo ihany, fa 300 ny lalàna izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly, fa tsy didy folo ihany. Fa tamin'izany dia nanao famantaran'Andriamanitra tamin'ny sabata sy ireo vato fisaka anankiroa izay inoko fa mbola any ankehitriny hoe ireto vato reto ny famantarana fa nanao lalàna tamin'ny zanak'Israely vahoaka jiosy Andriamanitra sy ny sabata izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Fa hitan'Andriamanitra fa tsy izany ny tena nahavoavonjy, tsy izany ny tena nahasoany olona. Ndoka jerentsika ny Hebreo hoe ao amin'ny Hebreo izay manamafy an'izany hoe tsy nahasoa, tsy nitondra na inona ny lalàna. Hebreo 7:7. Hebreo 7:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa misy fahafoanana ny didiny aloha, fa misy fahafoanana ny didy ny aloha noho ny alemeny sy ny tsy fanasoavany. 7:7. Fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona
ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa izay anatona antsika an'Andriamanitra. Andeha mbola overiko izay fa tena mahalaza azy. Diny 20 fa misy fahafoanana ny didiny aloha no ny alemeny sy ny fahasoavany sy ny tsy fanasoavany. Fa ny lalàny dia tsy nahatanteraka na inona na inona, ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa izay anatona antsika an'Andriamanitra. Haleluia. Nofoanana io didy io izay tany aloha izay tsy iza fa ny lalàna. Io lalàna io izay tsy nitondra na inona na inona, tsy nahasoa ny fiainan'ny olona fa karazana fitaizana fotsiny. Hono hidirantsika amin'ny fiainana amin'izay nge zany atsangano ny tanany izay efa nafantatra hatramin'ny kely fa didy ao anatin'ny didy folo sy lalàna no hoe asa mangalatra. Tsy voatonga teto ianao nafantatra an'izany efa ela ny nafantaranao an'izany. Marina sa tsy marina? Ny fahafantarantsika an'izany ve dia nahatonga antsika rehetra afaka ary tsy nangalatra intsony. Mandinika tsara ny Andriamanitra mandinika tsara ny zavatra iainantsika olombelona. Ny fahalalantsika an'izany ve ampy afaka atsika tsy anao an'izany alatra izany. Tsy ozy izy ny Hebreo hoe tsy nahatanteraka na inona na inona, tsy nahatonga antsika ho tsy ho lasa mpangalatra zany. Rehefa nafantatra an'izany tsika, iza tsy mahafantatra hoe izao ny fahotana na tsy makany am-piangonana azy. Hain'olona loatra efa ratsy zany mijangajanga zany. Hain'olona loatra nefa ratsy zany. Ohatra hoe ny fisotro-toaka izay mampitabataba, mampiady etsena, mampamono vady. Iza tsy mahafantatra an'izany. Tsy tsara ao amin'ny fahasalamana ny misotro-toaka, ny mifoka sigara. Ary ny sigara amidy rehefa amin'izao fotoana izao dia efa misy sarina skelety. Dia izao ny soratra hoe mahafaty. Fa ozy izy ilay olona izay hoe anaovy mahafaty anankiray. Izay mihitsy ny teniny, anaovy mahafaty anankiray. Nefa efa hitany hoe mahafaty fa tsy miaro anazy, tsy mitondra fiovana ho azy ny fahafantarany an'io. Fantany any izy, mety mieritreritra izy hoe dia loza zany ny anjoa fa tsy ampy, tsy manome hery azy ka tonga anazy tsy havita le action ratsy na le ota ratsy. Tsy maefa na inona na inona, tsy manova ny olona. Ary Andriamanitra ao an-danitra raitsika dia mahafantatra an'izany. Fa nentina fotsiny zany ampahafantarantsika hoe ratsy le halatra re. Le hoe aza mangalatra hitenenana amin'ny olona hoe ratsy re ny halatra reny. Fa tsy nanova ny olona, tsy naharo ny olona tsy hangalatra. Na eo aza ny lalàna izay niaina ny vahoaka jiosy. Ary ny lalàna dia fanekena taloha. Andriamanitra ho mpanao fanekena amin'ny olombelona. Mba mpatsiary kely hoe araky ny Genesis zao dia nanao fanekena tamin'ny Noa sy ny fianakaviany Andriamanitra. Inona le fanekena raha tadiditsika? Mba tsy hanao safodrano intsony ary nasiana famantarana diany havany. Dia manao an'izany foana Andriamanitra. Fa izao rehefa teo taty aoriana amin'izay hitan'Andriamanitra fa teo ny lalàna. Toy izy Andriamanitra efa nataoko ireo mba ho fitaizana ny olona, afahafantarana ny olona tiany tsara, tiany ratsy. Ary averiko ihany tsy nididy folo ihany ny lalàna, fa nisy 3,900 anaky ny Exodosy. Toko maro ao anatin'ny Baiboly afaka jerentsika atao devoir à la maison zany. Mandinidiniky ina daholo moa ny lalàna. Fa raha ho jerentsika doniantsika ny lalàna dia be dia be 3,900. Haleluia. Haleluia. Izao anefa riavana ampianarina tsika ty tenin'Andriamanitra ity. Fa na dia efa iainanao zao aza hoe inona mahatonga anao tonga ato anatona an' Jesosy, satria fantatrao zany fa ianao matsapa fa mbola voafatotra fahotana maro, mbola natsapa zavatra ratsy iainanao izay mangetaety ianao hoe tiako tsy ho amin'izany intsony ny fiainako. Sa te ho voavonjy sa tsy zany ve? Dia tsy nisy fomba hafa nentina namonjenanao akoatra ny fitorianan'i Jesosy. Jesosy manafaka. Amen. Jesosy manasitrana. Jesosy tia anao. Haleluia.
dia tonga teo amin'ny fiainantsika izany ary na Jesosy Kristy aza raha nolazain'ny filazantsara Matthieu Marc Luc na tenenina amin'ny teny iray hoe ny synoptika dia tsy nitory lalàna Jesosy, tsy nitory lalàna Jesosy. Ny apôstôly koa raha nitory tsy lalàna nitoriana eny an-dalambe hoe ry havana dia mitorina ny didy aman-dalàna izay raha tianareo novonjena dia ataovy didy aman-dalàna. Tsy izany nataon'ny apôstôly, tsy izany nataon'i Jesosy, tsy nitory sabata izy fa Jesosy raha dia namany sabata. Andika ho jerentsika tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5, Jaona 5:4 sy 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 5:4 sy 7. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo kianjan'ny tempolo raha lehilahy ka ho izy tamin'ny indro efa sitrany ianao aza manota tsony fandraoanjoanao izay ratsy noho ny teo. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nasitrana azy. Ary noho izany Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy samy nanao izany zavatra izany satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Fa Jesosy namaly azy hoe ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izao koa miasa. Nefa vao maika mitady hamono azy ny Jiosy tsy noho ny namahany amin'ny sabata ihany fa noho ny lazany koa fa Andriamanitra no rainy ka nanao ny tinany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Eto Jesosy dia nanasitrana olona tamin'ny andro sabata. Marihana moa fa raha ny lalàna mikasika ny sabata zany dia tsy mahazo manao raharaha, tsy mahazo mandrehatra afo, tsy mahazo mividy zavatra. Dia ny tsara ny olona izay milaza ny tena ny famanaja ny andro sabata mandeha araka ny didy aman-dalàna fa mbola mandeha taxi be. Satria rehefa mandeha taxi be dia mividy service ianao mividy rehefa mandeha taxi be nefa izany lazain'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahavita an'izany akory le olona, tsy manaja n'le araka le tel quel voalaza ny tenin'Andriamanitra izy fa izany ny fanajana ny andro sabata tsy ataony akory, tsy vitany akory ary Andriamanitra ke nafantatra an'izany fa tsy vitantsika le izy, tsy vitantsika zany io, tsisy navitany io zato isan-jato zany. Raha tsy tonga ao amin'ny Jesosy ny olona dia ho azavaiko tsara, dia tsy hoe tonga amin'ny Jesosy dia reto indray lista tsy ho ataonao fa noho ny fananako an'i Jesosy rehefa nandray an'i Jesosy dia ny Jesosy niditra tato anatiko sy niasa tamin'ny alalan'ny heriny dia nanova tonga dia tsy mahay mangalatra tsony. Fa matoa mbola mangalatra dia mbola misy devolo mangalatra ao dia mila an'i Jesosy hanafaka azy le olona. Fa tsy hoe ampianaro azy maraina amin'ny fito juska amin'ny 3 sasany aza mangalatra ianao, aza mangalatra ianao, aza mangalatra ianao. Tsy izany nataontsika eto. Fina nataontsika eto miala fa na mangalatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny herin'i Jesosy manafaka no manafaka anao amin'ny fangalarana fa tsy fahafantaranao dridrangilo tsy mijanona hoe nialatra an'ireo olona, nialatra an'ireo olona fa tsy eto ihany naizanao an'izany. Fa ny civisme be dia be ny mampianatra fa ny mangalatra dia tsy tokony atao, tsy aty am-piangonana ihany fa amin'ny tontolo rehetra dia mahay an'izany. Kanefa ambarako aminao fa tsy ampy izany, tsisy olona novainy izany. Misy aloha izany mety tsy mahay mangalatra mihitsy izy fa ho an'ireo izay efa nanana an'izany famatorana izany. Ny sasany za zao nahita mihitsy tany amin'ny Facebook fa noborian'ny olona ny tanan'ilay rangahy anankiroa toy izay Andriamanitra satria tratra nangalatra. Dia hitanao fa na dia boriana izany tanany dia maninona izany ve ny tonga azy tsy hangalatra tsony? Tsotra ihany. Jesosy no manafaka an'io vao tsy hangalatra io fa nataonao taky nineo ary io tsy mahafaka anazy izany. Tsika nge efa ela navatarantsika hoe izao no mety sy ny tsy mety, izao ny lalàna tokony izy tsy izy fa tsy nanovantsika nge izany. Amen. Anisan'ny lalàna tao ny sabata fa ity amafisiko amin'izay samy meno tsara. Alleluia. Novahan'i Jesosy ny sabata, tsy hoe diso ilay sabata nataon'Andriamanitra fa Jesosy izy ry havana no sabata dia tena atao hoe sabotsy fotsiny tandindony Jesosy le andro sabotsy sabata fa ny tena sabata dia Jesosy. Satria rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ny olona dia tonga ao anatin'ny fitsarana. Inona moa dikany hoe sabata? Raha ny andro sabata izay atao amin'ny andro lalàna isy refere any amin'ny lalàntsika. Ny lalàna dia izao rehefa sabata tsisy mahazo manao raharaha endrika ny hoe mitsahatra
manao repos, manana fiadanana, mipetraka tsara. Fa rehefa manana an Jesosy amin'izay, tonga ao anatin'ny olona Jesosy dia tsy ny sabotsy ihany izy no mitsahatra, fa tonga ny fiainany rehetra mihitsy. Tonga ny fiainany rehetra mihitsy. Amen. Latsinainy, talata, larobia, alakamisy, zoma, sabotsy, lahady, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, hatramin'ny mandra-pialana eto amin'ity tany ity, idirany ho any an-danitra, izay ilay tena fitsaharana lehibe indrindra. Aloka fotsiny sabata sabotsy iny, fa le tena fitsaharana, le tena fitsaharana marina, izay tsy le andro no mitondra azy, fa Jesosy niditra ao anatintsika dia nitondra antsika amin'ny fitsarana. Matthieu 11:28. Ahoana ozy izy? Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana ho tonga ao amin'ilay fitsarana ny fiainanao. Tany amin'ny lalàna dia natao hoe sabata ny anaran'io. Noho izany dia zao fahatsoa-kevitra be hoe efa manaiky an Jesosy dia mbola lalazaina ihany ny olona, fa ny olona tsy manaja ny andro sabata dia voaozina tsy ho any an-danitra, olombery. Fahatsoa-kevitra zany, tsy araka ny lazainy tenin'Andriamanitra. Fa ny olona mandray an Jesosy, izy no tena tafiditra ao amin'ny sabata, satria nahoana? Jesosy le sabata, fitsarana ho amin'ny fiainanao. Ataovy amen. Halleluja! Halleluja! Fa tsy aitraitra hoe rehefa sabotsy ihany eny mitsahatra. Io mety foana nataontsika latsinainy raha mivavaka, fa zay andaminantsika azy. Halleluja! Fa rehefa tonga Jesosy dia tsy andro ray intsony ny fitsarana, fa ny fiainantsika rehetra dia tonga amin'ny fitsarana. Zay mahatonga antsika zay mahatsapa hoe mbola tsy mitsahatra. Hitanao, raha nanamboatra antsika olombelona Andriamanitra ry havana. Tany amin'ny Saedena nisy Adama sy Eva. Matoa nisy ozy natao ariana kely ny fahavelomany, nanao hoe ny atsembohanao ry Adama no hinananao. Tena azoko atsaina ary tena hita zany fa tsy mba tsemboka be zany Adama teo aloha dia ninana. Marina sa tsy marina? Matoa Andriamanitra tena zany hoe ny atsembohan-tavanao ny hinananao, teo aloha zany izy tsy tsemboka be zany dia ninana e. Ka ozina le fijaliana be, ary hitan Jesosy fa ao anaty ozina ny olombelona. Dia zao ny teniny re zay matsapa miasa fatratra, voaozina. Zao aty amiko aty ny fitsahara. Halleluja! Halleluja! Tsy sy idiran'le lalàna tany aloha-tsony, fa reny fitaizana. Fitaizana zanak'Israely, ary nentina tantara nampahafantarina zany ny tena izao ny fahafantarana ny tsara sy ny ratsy. Ary zay natonga Jesosy ny teny hoe tsy mandrava ny lalàna izy fa nanatanteraka. Satria rehefa tonga amin'ny Jesosy ny olona dia ahafahana amin'ny anaran'i Jesosy dia tsy mahay mandainga intsony. Fa tsy zany ny ampianarana antsika atao fitoka hatratra amin'ny hariva hoe aza mandainga ho ianao. Dia atao amin'ny fehezanteny hafa indray, ny mandainga dia ratsy. Tenenina fotsiny zany ray mbavandrombava, fa efa ela nafantaranao an'izany. Fa tsy eto ny andeha hampianatra an'izany indray hoe re olona ity laingy ity zany dia ohatran'ny maninona ozy mipika-bary ka hoeziny ninona. Fa efa ela nafantarantsika hoe ratsy ny laingy. Na tsy miditra am-piangonana ary mahay zany e, sa tsy zany ve? Ka tsy filazana an'izany nanovan'ny olona, tsy izany ny avonjon'ny olona, fa ny famonjena, ny fahasoavana ny mahatonga ny famonjena. Dia Jesosy Kristy raisinao, inonao, ny fampianarana, idiranao. Izany no miatoka famonjenanao, ka tsisy idirany vavaka sabotsy fanajana ny andro sabata. Izany dia aitraitra fotsiny, izany dia tsisy ifetraikana fiainantsika. Tandremitsika tsy ho voafantrika hoe azoko zany tsy mampivany olona ko ty ve zany satria izay tsy ho vavaka sabotsy. Ary ity ny mampalahelo, indraindray le olona izay mivoy an'izany dia ao anatin'ny fiavana vonana mihitsy. Za te mpianatra antsika fiangonana hoe aza dia lany loro amin'ny famaly aminy eo, fa ny teny raim-bavy indrom-bavy ianao ka tsy azon'le izy, ianao no mila mijoro tsara hoe fantatrao izay inonao, ka tsy ho voaosongozina ianao. Amen! Halleluja! Fa tsy hoe ny fivavahana sabotsy ka ireo no akasitrahana, fa mivavaka lahady pipity 666. Fa nga ny devoly nanamboatra ny andro lahady. Iza tamin'ireo andro ireo namboariny devoly? Ha? Iza tamin'ireo?
savy ny andro anaky-enina namboarin'Andriamanitra fa ny alahady ny devoly nanamboatra azy tsisy namboatra tsisy enina naray azy tsy nanamboatra an'io izy naray azy tonga n'Andriamanitra zavatra rehetra aza mety ho fitahany ianao. Halleluja halleluja ry havanao tamin'izany aloha dia manam-piarina ny lalàna fa dia olona maro no matymaty tamin'izany satria tsisy mahatateraka. Voalazan'ny Romanina ige fa io lalàna io dia nitona fahatezerina sy fahafatesany andao jerentsika nge ny Romanina Romanina 4:15 Romanina 4:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Nefa haitsika rehetra ihany koa fa ao amin'ny Jakoba 2:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ray loha dia meloka amin'izy rehetra. Rehefa tsy nahavita na dia ny ray raha ataontsika hoe 613 ny lalàna vita 612 fa ny aiza isa tsy vita dia mitovy any tsy nahavita ihany. Tsisy nahavita lizy tsy mitondra ninnininy tsisy afaka hiteny izay makany an-danitra satria manaja ny lalàna hoe tsy mihinana patsa tsy mihinana bitro dia ho any an-danitra izahay tsy ariavana. Fa raha lazaiko teo hoe ny sabata zao ny resantsika amin'ny hery mbola toizako resaka sakafo izay fa le sabata ny tiako tsindriana androany. Ny sabata fotsiny azy dia efa be ny olona mivaky pneu ilaza fa izy dia manaja ny andro sabata. Firy moa ny olona milaza mivavaka sabotsy mpanaja ny andro sabata fa mbola mandeha taxi be daholo. Na ny telefônina ara tsy tokony andeha service io mbola mividy izy fa nga io mandeha fotsiny nga io raha tsy misy mpiasa ao. Sa misy zany mandeha fotsiny Telma mandeha fotsiny Orange mandeha fotsiny reo réseau reo fa izy zany ao raha kidro miasa ao. Olombelona ny ao ka raha vao mividy any amin'ny hafa ianao mitondra entana mivoaka mivaravarana disqualifié tsy navita. Fa tato tio fa nomerika izao nge lehilahy anankiray tamin'ny andro ny lalàna nitsatra nakakitay tsy tsatra nangala boly tsy tsatra nangala badin'olona fa nakakitay notorambata. Ka iza no ilaza fa ny lalàna no entina namarina anazy. Jesosy ry havana. Halleluja. Noho izany tia ampaherantsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe aitraitra fotsiny no entin'ny olona ilazana an'izany tsy mitondra na inona eo amin'ny fiainany. Tsy izany no idirana vavadiny lanitra na hanamarinana ny tena fa ozy ny filazantsara ny jaolina teo hoe fahasoavana sy ny fahamarinana dia tonga amin'ny lalan'i Jesosy. Amen amen halleluja. Fa ny lalàna tamin'ny andro ny lalàna tamin'izany napetraka fotsiny ireo fa dia mafy sy navesatra eta mavesatra tamin'ny zanak'Israely izany rehetrarehetra izany satria izy sy nanana hoe inona fomba hitana kataona fa dia napetraka fotsiny ireo mafy ny nanjo azy. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa tsy velona tamin'izany vanim-potoana izany. Amen. Fa izasy ianao velona amin'izao andro fahasoavana izao tsy mendrika etiaka mafy be ve. Halleluja halleluja amen amen. Izao nisy pastera amin'ireny vavaka amin'ny hoe sabatiste reny resaka tamiko dia izy miteny tena ianao tena mpanompon'Andriamanitra za manaiky. Dia ozy ananao vazivazy hoe ianao ve manaiky anahy fa mpanompon'Andriamanitra nefa zange mihinana kisoa za zao vao maly nihinana. Halleluja. Dia ozy izy hoe zao hoe tena fotsi miangatra eo anatrehan'Andriamanitra
fantatray loatra fa makany an-danitra foana ny olona na mihinana kisoa azy fa nataonay zao mba hampiavaka ny fiangonanay ka tonga ny olona eritreritra fa nenay tena dadana moa zany izy ty ry havanao mila miambina ianao Andriamanitra nitondra anao amin'ilay lalam-pamonjena dia tsy izy fa Jesosy Kristy namonjy ny fanahintsika hamonjy ny fiainantsika amen izao toerana misy anao zao tsy mahafaly ny devoly fa tia ny osongosonina ianao tia ny rorosaina ianao ka ny olona rehefa mirorosaina dia tsy mandray zavatra avy amin'Andriamanitra osiny Jakob tsy mendrika nandray zavatra avy amin'Andriamanitra ny olona mirorosaina hoe dia ahoana tokoa re dia akasitrana ve ty fiainako ty zay tao vavaka ladiny androndra kely dia ahoana re zany dia mianahana dia tsisy finoana rehefa mianahana dia tsy mety ny fiainana etsy an-dany koa ny fanaratsy tia nyripaka sy anala ny famponao indrindra ho anao zay efa ela tamin'ny famponan'Andriamanitra mila mitandrina ianao halleloja mila miambina ianao fa tsy ataon'ny olona zany ary alainy tokoa marina fa mitoko sy andininy dehibe fa raha ilaza momba ny lalàna dia testamenta taloha daholo milaza n'izany fa ny testamenta vaovao rehetra dia efa nanamafy araka ny teniny Romanina araka ny teniny Jaona nilazainy Jesosy efa nivahany Jesosy zany fa nisy fanekena vaovao dia ny rany Jesosy araka ny filazantsara Marka amen atao vakitsika izay mila vakiny izay Luka zavady Luka 2:20 Luka 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary araka izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo alleluja zany hoe ny rany Jesosy fanekena vaovao inona moa le fanekena taloha natao tamin'ny Kristy natao tamin'ny fiangonana azafady ny kristianina moa natao fiangonana amin'izao vaninandro zao natao amin'ny testamenta vaovao na tia fanekena vaovao fa tamin'ny teo aloha dia ny vahoaka jiosy natao hoe fiangonana tamin'izany fanekena natao tamin'izy ireo dia nididy amandalana fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy amin'izay aty amin'izao fotoana izao dia ili fanekena vaovao matona sina ny vaovao ianao ve zao ranao kiraro vaovao toy izy ianao hoe ny tokotr'ila manao le kiraro teo aloha dia ny ilany manao an'le vaovao zany ve fa rehefa anao an'le vaovao ianao dia ahoana miala tanteraka le taloha dia manao vaovao ianao efa nofoana ny contrat voaloha iny tsy miasa tsony iny fa efa navaozina amen koka tsy rorosaina zanak'Andriamanitra ka eritreritra fa tsy makany an-danitra fiangonanay fa mivavaka lahady dia izany tsy marina zany ry havanao fanekena vaovao ny rany Jesosy Kristy ny fampianaran Kristy izay arahantsika rehetra amen nitondra famonjena ho antsika fa tsy ny fanajana ny lalàna reny dia aloko ny zavatra ho avy tandindona raha nyresaka sabaty izy nyresaka momba Jesosy izy nydikanyio halleloja izay raisitsika kehitriny fa tsy ajaina hoe andro ndray fa Jesosy amen Jesosy le sabata fitsarana zay natonga Jesosy ny teny ary dia tompony sabata ny zanak'olona Jesosy zany le sabata amen amen ka rehefa miditra amin'ny Jesosy ny olona dia manam-pitsarana halleloja hoka tsy rorosaina ianao ianareo zany tsy manaja ny andro sabata dia zao tenena hoe izahay ny tena tafiditra ao amin'ny sabata ny fiainana izao efa sabata miaraka amin'ny Jesosy zahay mity hafa ho an'i Jesosy halleluja amen tsy aitsaitra hoe anara andro sy volana asena tonga amin'ny Paoly sositra izy aloha fa niteneny mahery mihitsy zareo vahoaka Galatiana satria efa vita batisa efa voasasany rany Jesosy lasa ndray mbola nanome lalàna hoe zao ny andro tokony ajaina zao tsy maintsy manao zao rehefa amin'ny andro sabotsy sabata
dia ozy izy Paoly hoe iny tia nataonareo. Galatiana 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Andaovaka itsika izany. Minao fa raha tady adaladala ianao dia hoendry amin'izay. Mindrafo amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Galatiana 4:7 ry Galatiana dala iza nanimba anareo kanefa teo masonareo indrindra nanehoana marimarina an Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Izao ihany tiako lazainareo amiko. Moa ny asan'ny lalàna ve nandraisanareo fanasa ny fitoriana ny finoana. Adala toy izany fa nareo rehefa nanomboka tamin'ny fananareo dia atateraka ny nofo ankehitriny. Alleluia. Alleluia. Eo amin'ilay nanimba dia misy soratra kely dia hoe namosavy. Mitandremy ianao manoloana ny mpamosavy. Misy mpamosavy tsy le miampasana ihany fa misy mpamosavy izay alefa ny satana amin'ny endrika hafa. Ny devona ie manana stratégie maro mba andavona ny olon'Andriamanitra marina. Dia tena mila maintsika fa misy mpamosavy ara-panahy. Mila mitandrina raha nisy namantsika raha atao hoe efa nisombainy na misaviny miangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy mba hampaherezo izy raha mbola azonao atao. Tsy laitsakisiko moa izy dia hoe tompo amindrafo aminy fa dia tena namisaviny ny afo ty olona ty dia tena vo mafy. Misy ny mpamosavy. Izany mpamosavy izany tsy mamelona. Ianao efa nandray an'i Jesosy fahasoavana raisinao eto androndra kely. Mamosavy ny olona fa hariny tena ohatra izao. Ohatra mitovitovy ihany ene. Ry havanao dia mihoatra anankiray amin'ny fiainana andavanandro. Tsy nisy olona niteraka olona hoe maman'ny olona rehetra vehivavy daholo fa tsy hoe mamanay lehilahy. Sa misy manana mama lehilahy? Samy vehivavy, samy mama. Fa hafa le mama niteraka anao. Tia ataontsika hoe mpihinana vary soa, vary amin'anana ohatra fihinana ao an-trano isa-maraina fikarakara mama. Tsy nafata nge zany, sa mafata vary amin'anana. Ny zany fitezako ny zanako tsy mihina mofo zany amin'ny maraina, vary amin'anana. Zay mantsy maro an-trano dia tsy sarizariko mofo zany, zay nitezako azy fa mihinam-bary. Mamolaka aloha zany taloha titian'io mihinana. Rehefa tsy misy afo eo mihinana. Fa tsy mafaty zany fa mavelona. Fa mety hiteniny avy hoe tsara ane zany pizza zany. Ka hitondra pizza dia dia ataoko mama amin'izay iny fa mitondra pizza. Fa vary amin'anana meny mama. Tsy nahafaty fa nabotrabotra, navelona sy nahasalama. Fa raha nisy vehivavy anankiray, vehivavy tahaka ny mama, fa nitondra mofo avy any, tsy haiko. Mety sandwich na pizza araka ny teniko. Dia hiteny ianao hoe zany ka sakafo anaraka an'iny iny mamako. Ahoana? Aiza no avy ny zaza iny? Nga io niteraka anazy? Nga io marary aminazy? Manao ahoana zany situation mamy zany? Betsaka ny ditran'ny zanany fa tsy atakalony amin'ny zanak'olona. Fa ny zanany foana. Ary vola sakrifie ho an'ny zanany izy. Aza makany amin'ny ray kely rehefa tsy teo faty. Raha tsy teo ho simba. Alleluia. Alleluia. Tsotra be zany amin'ny fiainana andavanandro. Nataon'Andriamanitra zao fiainana zao andraisantsika lesona. Mila matsapa n'izany ianao. Tsy kisendrasendra natongavanao teto. Tsy hoe olombelona no mena voninahitra amin'izany, fa izany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Mila mitandrina ianao. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ahoanao izy tany mafy sy anananao mba tsy siaka ny satro-boninahitrao. Efa ela nahafantarantsika an'izany hoe zao tsy azo atao. Fa raha tsy tonga tato amin'i Jesosy tsika, nidina ny herin'Andriamanitra, nanafaka atsika, ny rano Jesosy nanadio atsika. Efa ela tsika nafantatra. Za ry havana mbola kely dia faiko izany fahotana ary mamenatra ihany nge rehefa tratran'ny adalako fa tsy hitako izay fomba.
mba te ho afaka izany nitoritsika amin'ny olona nitory filazantsara tsika ry filazantsara io tsy de magozy io expérience vécue io fiainana iainana andavanandro le Jesosy inanako hanina le Jesosy mavelona le Jesosy maela velona le Jesosy mavamy problème le Jesosy mamesa ilaiko le Jesosy matafiditra any an-danitra tsy resabe zany fa tena fiainana Alléluia Alléluia ny ten'Andriamanitra ke milaza fa fahalalana koa mapebebe fa fitiavana mampandroso ny fitiavan'i Jesosy ngena tonga antsika toy izao fa tsy tsara be fampianarana ny androna kely tsara be amen tsara fa ny tena fotsy ny filazantsara izay ny lazaina amintsika izay le tsara le fitiavana amen sa tena resy lahatra hoe ny fitiavana nanovantsika le fitiavan'i Jesosy Alléluia Alléluia noho izany aza misy manaiky hoe iororosaina tsonitsika tamin'ny fito zao nampianatra zany dia efa nisy nanatona maromaro teo pastera tsy nandeha ho azy fampianaranao fa zay izao zay mivady zao efa mirorosaina efa tady ala tondrondry niantso mama Dania mama jere zany teny reto olona reto zany zay zany efa tena mivavaka ato fa ty vadiko ty zany nyrebrebe ny olona ary diliriny ao foana ary lizy nge tena lozy taiza le olona tamin'ny anao mbola jentilisa tany andavaka fa rehefa fantatry le olona amin'izay fa efa mivavaka ianao dia ataony hay efa vavaka nareo hay mety aminareo ary ny tena tsara indrindra mila mitandriny tsika taiza izy tamin'ny anao mbola jentilisa tsy mahafantatra momba ny Jesosy fa Andriamanitra efa nanao an'izany fandaminana zany hoe misy olona vetondrondra kely ity fiangonanandrondra kely ty natsangako fa ianao zao dia atony mandray fahasoavana izay ny lanina naperaka Andriamanitra amen Alléluia ohatra ny tokantrano rehetra hoe misy dada sy mama dia ao ny ankizy fa tsy hoe samy trano nge io samy dada sy mama tao samy lehilahy sy vavy dia samy endao tsikiditra tokoa fa ao koa misy mama ato koa misy mama ato koa misy vehivavy sy lehilahy dada sy mama dia ity atindray ny hinambary maraina dia arindray ny hinambary atandro dia arindray ny hinambary ariva mba hanao ao zany olona zany aizany avenirany manao ana fomba fiainana hitsangana ve ny fiainany zany ngena anaovan'Andriamanitra zao fiainana zao misy ny tokantrano ary ny devoly mpandrava tokantrano mpandrava fianakaviana mila mailontsika ry havana Alléluia Alléluia za dia tena zao minataoko le pastera me fotsiny hoe dia nareo reto zany dia ho adin'Andriamanitra amin'ity fampianaranareo ty fa maninonareo miray latabatra aminay manao fivoriana tonga miaraka aminay toy zay matsy mivadika tsy manantena ny riditra eo reo zavatra milaza zao nefa dia mamy nareo aloha dia mpanompon'Andriamanitra mariny resy lahatra zay fa nareo dia mpanompon'Andriamanitra dia mivaliko tsotra hoe za mo sasaza ihany zay nge mihinana kisoa dia ozy hoe fantatra efa naminana kisoa ary makany an-danitra zalahy ko ny ty fampianaranareo fa ny olona rehefa tsy manaja ny lalàna tsy mivavaka amin'ny andro sabata dia very voaozina tsy makany an-danitra ary zay mpivavaka lady tsy mpivavaka sabotsy dia very inona tika an'izany c'est une politique tsy namorona fa zavatra misy zany ozy ay manimba olona tandrema tsara amen tian'io devoly ve nanova amin'ny fiainanao devoly ve nanova amin'ny fiainanao tonga tito ianao atsangano ny tanany zay natsapa fa ny zavatra nataon'Andriamanitra novain'Andriamanitra ny zavatra niova amin'ny fiainany tonga tato izy za voalohany miovoninahitra Andriamanitra Alléluia tsy diso lalana ianao fiangonan'Andriamanitra zao mitondra anao ho any an-danitra ry havanao nampalahelo ana pastera anankiray izay izy moa tsy haiko na tonga daty amin'ny pastera Adolphe fosany dia ho any pastera oza hoe tsy anjarako zany tsy hidirako zany zay mba ampidiro any aminareo zay zao pastera fiangonana refi zay dia noho ny zany dia nifindra potika ny fiainako sy mivady aman-janao toy zany matsy anazy ndry mampalahelo ianao
tsy nainjoro tamin'ny toerana nametrahany tompo anao sao fiainanao mampalahelo mila mitandrantsika mefievo halleloia fa ny devoly tena mampiasa zavatra tsy ampozinao mila mitandrina rehefa hitanao koa fa efa tsy asoanao mihaino radio ianao dia milazalaza eo ianao dia manginana le vavaka lady reo saosao vonoy dia ho vaiafa le mampahery anao mampitombo finoana ka tonga anao ino fa anao zavambakak'Andriamanitra ary aprisika anao asoty vavaka zany anona zany fitandremana lehibe tokony atao amen farana koa izao fampianarana izao mbola hitohy amin'ny heriny minao fa nandray anao fa Jesosy ny fanatonana an Jesosy ny finoana an Jesosy ary zay no tongavantsika eto ampaherezana mba hitombo le finoantsika nampianarintsika mba hivavaka ny olona manana finoana ngeno hivavaka hoe manoloana ny olanao io andeha hifadianina andeha hivavaka tsy any amin'ny dadanay vao vaholana ho fa Jesosy mimpamonjy aleako manatona anazy rehefa tsy hinonao Jesosy tsisy famonjenao anao tsy anao an'izany anao fa le fampiherezana hoentina eto torina aminao hoe dia mampitombo anao androso bebe kokoa ka hitanao vokatra rehefa mandeha mivoaka miaraka amin'ile tenin'Andriamanitra anao dia miverina miaraka amin'ny vokatra miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona fa ho tsapanao ny vokatra tsangantsika hivavaka tompoko alleloia sotranao zay dado misotranao zay fa tianay ianao maro ireo adalanay kanefa tsy tamin'ny fahaizanay tsy tamin'ny ezaka nataonay no manala ny ratsy sy ny fahotana teo amin'ny fiainanay fa ny finoana ianao Jesosy io ny finoana ianao Jesosy io ny finoana ianao raio ny fanatonana ianao Jesosy io ankehitriny ary dia tapa-kevitra izay anatona anao bebe kokoa fa ny famonjenao anay dia ny finoana ianao ny fahasoavanao izany famonjenao anay amin'ity an'ity ary nisaniza mino an Jesosy tonga eto mino fampamody Jesosy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa sitrana izy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka izy miala amin'ireo olana amin'ny anaran'i Jesosy mirotana izany amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano hotahirana tsiraray avy tonga eto androany voninahitra ho anao tompo io voninahitra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy amen ny tompo hitantsika tompoko